Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary fifaliana ho andry nitondra ny rapsody ny fahamarinana ho anao anio. Ny rapsody fahamarinantsika anio dia mitondra lohahevitra hoe afaka tamin'ny fahefan'ny maizina. Tenin'Andriamanitra fanikafana dia hitantsika ao amin'ny Kolosianina toko 1:7 izay nanafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny Zana malala. Amen. Fitahiana lehibe iray amin'ireo famonjena antsika ao amin'ny Kristy Jesosy ny fanafahana amin'ny fahefan'ny maizina. Tsarovy izay nilazaintsika fa famonjena dia tao amin'ny iray amin'ireo fandaliana nataontsika teo aloha. Fanafahana, fahafenoana ary fitehirizana. Dingana voalohany dia fanesorana ny ota. Jesosy nanaitra amin'ny fahotanao ary nanafaka anao tamin'ny fahefan'ny maizina. Ankehitriny ianao dia efa nisarahana tamin'ireo fitaomana sy ny fifehezan'ny aizina. Amen. Tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina toko 1:20 hatramin'ny 20 dia milaza fa miara-mipetraka amin'ny Kristy any an-danitra ianao, manao hoe ambony lavitra no fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tonona tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny ho avokoa. Hitanao ve hoe ny antony rehefa nahazo famonjena ianao dia tsy mila fanafahana avy amin'ny Satana intsony, ambony noho Satana ianao. Amen. Jesosy ny teny antsika androka Tamin'Ny ao Marka toko 9:17 ary izao famantarana izao no anarak'izay mino amoaka Tamin'Ny amin'ny anarako izy. Iteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainy izy. Hoy izy ao amin'ny Luka toko 10:17 indro efa nomeko fahefananitsaka menarana sy maiko sy andresiny rehetra nanafahavalo ianareo ka tsisy hampaninana anareo akory. Nomeny ianao ny fahefana ary anapaka nitsaka menarana sy maiko ary andresiny rehetra nanafahavalo. Alleluia. Aza matahotra Tamin'Ny mihitsy eo ambany tongotra ao izy ireo. Milaza ny Baiboly fa niarana tsangan'Andriamanitra isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy araka ny Efesianina toko 2:21. Miainao amin'ny fanjakan'ny Zana malalany izay anjakan'ny fiainana sy ny tsy fahafatesana ianao ary fanjakan'ny mazava izany dia irain'Andriamanitra. Amen. Amin'izao fotoan'izao dia ndaontsika hivavaka amin'ny fotsika rehetra. Ray malalo misaotra anao aho namindra eo amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy zanakao malalanao. Tsy manana fahefana amiko Satana satria miaina amin'ny fanjakan'ny mazava be voninahitra aho. Mandeha amin'ny fandresenao afaka amin'ny fahefana maizina ary manjaka ny fiainana amin'ny alalan'i Kristy. Amen. Mankasitraka indrindra tokoka nahatratra amin'ny farany. Tahin'Andriamanitra manokana ianao sy nankonanao.